YouTube-tsika miondrika ara-panajana eo anatrihan'ny voninahitrytsika menakavy tsy hoe mihetsika akory ny zenizetra de hoe nasoroky ny ady hoe contre ny zenizetra tsy zany fa ohatran'ny tsy foky ty kasika ty a de indray nanaovako azy satria efa ela be ity nitsitako angamba efa telo taona mahery de hitako tapoka teo indray de zay nanaovako azy io. Le ny fandaharatsika de tsy maintsy hiditra amin'ny resaka politika amin'ny alalan'ny hoe inona no tokony tenenina, inona no tsy tokony tenenina amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena am'izao vaninandro, am'izao andro zoma manifaika ifampiresahantsika na hanaovantsika dinika dinidinika ambany tafitrano ohatran'izao. Aza menatsiny ozy izy Njakatiana Rasilafaka. Hany nitondrako an'le resaka satria raha mamaky ny lohateny ao nareo de hoe orgueil sa complexe. Tonga de valiko lay izy. Tsy mbola nahita mpanao politika aho ka tsy manana problemana complexe. Io zany tonga de teneniko anareo rehefa complexe de complexe fa tsisy hoe complexe d'infériorité na supériorité. Rehefa complexe de complexe. Tsy mbola nahita mpanao politika ka tsy orgueil io. Ary ambitieux koa anatin'izay. Ny ambitieux manko mba hoe positif kokoa zany. Aza manao politika raha tsy manana orgueil, je ne dirais pas surdimensionné. Fa raha ohatra hoe 50 ny maximum, mba tokony manana farafahakeliny olona anankiray zany hiditra andeha ho any amin'ny politika tafakatra hatrany amin'ny 30/50 zany na 35/50 point ny orgueil ananany ary ny complexe zay ananany raha sur 60 maximum de mba tokony eo amin'ny 30 eo izy na 35. Zany hoe tsy complexé be ahoana zany fa mba kosikosaho izy vazaha kifokifo borikô 50/50. Fa matetika ny mpanao politika même s'ils sont vraiment chevronnés de manana an'io orgueil déplacé io. Manana ego tsy eritreretinao zany ny mpanao politika. Eny fa na de hoe mbola tanora ary hitsefatsefaka ery amin'ny devant ery ianao tsy maintsy manana an'zay le ego zay, manana an'zay le hoe orgueil, manana an'zay le complexe zay hoe fa maninona mihitsy zay mipotipotehy anareo. De le anankiray koa miteny hoe iza moa ialahy. Zay zao problemana complexe zay. Politika no resahana maninona ny fanao an'zany. Ny kely manambana be. Tsy de mety angamba zay fa tokony misy foana zany ny fifanajana ao anatin'ny zavatra atao. Ny zavatra tsy afenina de zao, maro ny olona, maro nareo ny miandry ahy hoe inona ny zavatra lazain'ny Fleury Rakotomalala. Raha ny fahafantarana azy de zao no lazainy, zao no lazainy amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenena. Tsy diso nareo reny fa tsy ny zavatra tenenin'ny Fleury Rakotomalala no hoe inona hoe ahoana.
fa tsy maintsy misy foana ny atao hoe raison d'état. Ary ny olona tsy mahay manavaka an'izay dia tsy tokony hitondra fanjakana na indraindray an'izany atao hoe raharaham-panjakana zany. Tena teneniko zany. Zany hoe n'inonina zany mety hevitry nga fleurirako eto Malala. Rehefa sakanan'io raison d'état io izy de tsy afaka miteny mihoatra ny tokony teneniny. De mazava ho azy, misy ny tezitra, misy ny sositra, misy ny déçu, misy ny teny mihitsy ary hoe efa mivadiky lery. Fa rehefa mandeha le zavatra avy eo, iny fa mipoitra le zavatra teneniny nga fleurirako eto Malala, eo vao taitra daholo hoe lery iny causean'ity. Ny raison d'état toko dia priorité. Amy zavatra rehetra eny fa na ny tokantranonao ara, rehefa mikitikitika an'izany atao hoe raharaham-panjakana, raharaham-pirenena ianao, de tokony ho fantatry ny tsirairay zany na tanora izy na lehibe ny hoe ty priorité ty zavatra ty tsy azoko lazaina amy madama, ty zavatra ty tsy azon'ny madama lazaina amy ramose, ty zavatra ty tsy azoko lazaina amy vahoaka. Zay le zavatra. Inona zany ny raison d'état am'zao fotoan'izao aloha? Manana voalavo tsy maty kibika, ino izy teo? Manana olona tsy maty voalavo akibitsika. Misy fihazakazahana tsy mitratra. Rivotra mitsoka avy aty ivelany aty amin'ny alalan'ireny le gasy, te handrombaka fitondrany reny. Malagasy no tiako tenenina zany. Miafina any ambadiky ny olona zay miteny ary afaka miresaka sy mahasahy miresaka. Fa zalahy tsy samboseho fa any ambadimbadiky any de mampiasa ny tokony ampiasaina de manipuler daholo ny rehetrarehetra ka na de fa misy ara mialerté. Eo koa ny problème. Tsy mandeha ary tsy mety le communication. Négligena le renseignement zarainy. Tranga le zavatra avy eo. Tsisy akory mitenina andray ty zavatra ty nefa nisorata amin'ny fleury tany amy 27 mars ty zavatra ty e. Ary reto aby ny olona ao anatiny ty e. Zany hoe misy zavatra zany azo soroana de nomelo. Fa saingy zao mety tsy priorité ngamba tam'izany. Mety tsy tafiditra tao anaty tsy manakana tsy hisotro kafe zany. Mety tsy priorité ngamba tam'izany na hoe mbola mba mahita zavatra akory fleurirako eto Malala zany. Efa mamerina eto. Tsisy zavatra ka nitenenina teto am'ty fandaharana ty ka tsy niseho ary tsy nitranga. Ny mpanaraka ary tena mpanaraka an'ity fandaharana ty de mahafantatra an'izany daholo. Le zavatra niteny ka zay no mahatonga any hoe inona no azoko tenenina, inona no tsy azoko tenenina. Raha iny ny sanatry tsy mieritreritra an'izany raison d'état de hiteny hoe hiazakazaka ny tsy mety. Tsisy zavatra parfait zany eto ambonin'ny tany e. Tsisy an'izany. Tsy maintsy misy foana ny tsy mety. Manaiky ary tokony hay apprécier le malagasy hoe io kosa fa efa midina ny vidim-piainana e. Manao kosa le filoham-pirenena e. Io kosa fa manomboka manao lalana izy ary e, manao lalana. Ny sasany hoe tapahako ny tongotra tsy hanao politika intsony raha tsy vita io RN13 io.
dimy taona teoriana tsy vitany izy. Fa ny antsika ao anatin'ny 2 volana volana 5 volana enim-bolana de efa mitady miracle. Vitan'le bandara le miracle. Devise vers je ne sais pas combien de points. Quelques centaines. Vary moitié prix. Ny gazoil sy ny essence aty andafy tafakatra mihoatra ny 2 euros. Any Madagasikara mbola ambanin'izany. Mbola tsy afapotsika menakavy. Marina mihitsy hoe tsy afapotsika menakavy. Satria tsika nenga tary amin'ny lavakombarika tary. Kanefa efa hita ambony vilia zany. Taloha 2 arivo, ray kilao sasany angamba no azo amin'ny vary. Zao 2 arivo mahazo 2 kilao. Misy zany le zavatra mivaingana malgré le crise. Ho avy efa nampitandrina hoe ho avy ny crise pétrolière. Ny guerre en Iran io. Ny tsika mbola milamina amin'ny vidin'ny gazoil. Tsy midika akory zany mpitondra fanjakana hoe milaitsika de matory am-pitoerany eo koa. Efa naka mesure ny fanjakana iny hoe crise énergétique. Mihoatra tratra ampikorainy lavo. Tonga ny grevy. Tsy grevy fa manifestation. Eo ny resaka mako. Za zany a misaotra amin'ny fitondram-panjakana ohatra, tsy ohatra fa misaotra amin'ny fitondram-panjakana tsy nanao oppression. Tsy nametraka miaramila natafika andeha hamono an'ireto tanora. Fa za kosa contre le mampifandrafy ny tanora. Tena contre am'le mampifandrafy ny tanora satria ny zavatra ataonareo reny ho an'izay tompo-kevitra am'ireny de fampidinan'ny tanora reny. Fantatry ny olona anie zany frérot zany e, miala tsiny aloha e. Fantatry ny olona zany frérot zany hoe avaizany ny angiany zany de nakaiza zany tam'izany andro zany. Fa aza mba lalaovina le zavatra hoe atao ohatran'io fa manjary lalao manotona izy. Nanao engagement le bois kely hoe fihetsika pasifika no ataony. De nanao pasifika izy. Fa maninona raha mba natao hoe rapitso nen'le filomena? Fa maninona tsy maintsy natao androany? Za mino fa tsy ny filoham-pirenena ny tompon'ireny hevitra ireny. Tena inoko tanteraka zany. Inoko tanteraka zany. Ary lio tsofina koa na inoko fa misy ny fitsarana koa de niteny hoe tsy mahazo manao oppression na répression. Inoko zany. Antanareo taizana inono zany de davinareo dévoiler ny zay mba espion nanao any amin'ny fitsarana any. Tsy tenen'izany mihitsy fa manontany io ministry ny fitsarana io. Antanio izy. Marina ve no niteny zany hoe tsy mahazo tsy mba miangavy tsy asiana répression? Henonay zany e. Tsisy tenenana zany au niveau président hatrany amin'ny fitsarana amin'ny gouvernement hoe asiana répression isaorako anareo zay. Fa tsy misaotra anareo kosa za tsy mino anareo ny tompon'io hevitra filomena io. Fa zava-dozana io e. Tena mampitandrina anareo a. Tena zava-doza io. Aza misangisangy Antananarivo amin'ny zavatra ohatran'ireny. Reny ny zavatra tena fady indrindra. Ary tena tsy fanao Antananarivo. Antanio rosy. Mba maka hevitra efa nanome hevitra indray andray hoe ianareo raha hanao zavatra Antananarivo mba antanilo ny tompony. Za ve andeha hanao zavatra ny tiliara zao de tsy antany ny zanaky tiliara aloha ahoana ny tena revo eto? Ahoana ny tena fiainga eto? Fa tonga avany ianao de tonga de ohatrany tena tsy afianiko a. Na za zanaky arivo raha tena ohatrany tsy mety amiko reny a.
D'autant plus, les frérots, c'est pas un homme modèle. Il déborde tous les débordements. Tsy fiteny zany fa teneniko. Fantatra hoe inona nataony reny tamin'ny andro Rajelo. Raha anisany nanapotika anetsika fotsy, anisany voalohany iny. Ratsikimo moa efa mipirina zao. Et c'est bien d'ailleurs. Fantatro tsara taiza ry maka voly. Tsy hoe la mercenaire politique ery no tonga ery de hitonatonany ery de ananana. Satria miteny hoe marina ny enjenjendana sy ny karazana. Au moins nanao engagement izy, respecteny azy hoe hetsika ino izy teo pacifique. Fa tsy ianao reny andeha andrakitra an'le olona aveo reny zavatra atao reny zany de tsy fahaizana politika na jilamboto. Ary ny tena zao ne monsieur le président, tena teneniko anao ny tena mpamadika aminao ao amin'ny palais ao ihany. Tena mpamadika aminao ao amin'ny palais ao ihany. Misy olona efa mena IST mbola tafavoaka. Mavita ketrika ety andafy ety. Tsy zany nanao intervention zany. Mampitandriny zay mitranga le zavatra aveo. Ty anankiray fampizarana. Tsy misy olona manao politika ka tsisy financier ao ambadikiny. Ka tsisy sponsor ao ambadikiny. Ka tsisy bailleur ao ambadikiny. Tsy possible zany. Raha te hitonatona nanao politika ianao ka te higadry ry, io zany ikarakara vady aman-janakao. Donc na misy olona aorianan'ny hery na tsy misy olona tsy amin'ny olana. Fa ny olana de inona zavatra lazain'ny hery zanak'ireny raisiny izy de anontaniny izy de inona ny tena tedaviny raha mety amin'ny fitondram-panjakana. Tsy hoe ry hery koa rehefa tsy afa-po taminy hoe tsy lany minitra de andeha ilavaniny kio manipule ny mpanao politika koa. Mpanao politika ny ao ambadika ao rehefa vita anao de lampa fotsiny e. Zany akory tsy midika hoe mety marina koa ny teniko rehery roa. Za aloha mahita hoe mipetraka tsara nangatahany bandy ary lucide le bandy miresaka. Afaka miresaka tsara amin'ny olona izy zany. Saoka tsy agressif le bandy. Za koa mahita hoe le bandy kely koa tsy malveillant. Mazava tsara ny teniny mba norme. Raha misy ministre zany eo izy de mba ambony diplôme noho za na maino za. Sura ve zay? Dépendra zay daholo ve? Dépendra zay daholo ve ny tao? Za tsy mahalala an'izay tao aloha. Za koa tsy te hiteny. Miakohatra nareo miakohatra nareo. Zay mahatonga an'ilay tsy mpanao politika ny tena satria tsy abotsorika io ihany tsy complexé. Raha misy olona nandraraiko ary tena mpaniriko tsy ary zay ny tena nandraisako ny reconnaissance déguisé de ny fiarahana miasa amin'ny madame Christine Razanamahasoa. Mety amiko tsara mihitsy ny miara-miasa tamin'ny resaka relation diplomatique. Vita ny vizita aty an-tafy. Zay mianaka no nanao an'iny de ampanetretena teneniko anareo an'izany. Pour ne pas dire hoe noho izy no nanaovako an'iny. Aiza ve de ray volana même pas un mois après de voatsoko Christine Razanamahasoa. Tena narary ahy iny narary ahy iny. Sain'izao raison d'état de mangina akatony ny vava. Zany hoe
Io zany ny antony tenenako an'izay de zao tsotra fotsiny hoe misy ny zavatra azo ifandeferana. Iny ara bon, okey zany a. Mety nisy faute grave angamba atao tsy hainao Fleury, fa de félicité zany aloha le olona nommé vaovao, de féliciteko tsara izy amin'ny bonne et due forme. Nanoratra ihany koa tamin'ny président hoe bon, iny zany ny fanapakevitra ao fa de hitantsika ny amin'ny manaraka na de contre ary za. Izy moa zany contre zanga inona? Satria olona tsy mpindiny ohatran'izao de vita e. Zay mahatonga anahy miteny anareo tsy manana an'le orgueil le complexe, tsy mpindiny ohatran'izao Fleury Rakotomalala de vita. Tsy manana parti politique, tsy manana inona. Mena ohatran'izao pio de tonga de vita. Petraka. De reo nanotoyany. De ohatran'izay koa le izy. Fotoana very zao. Amezana sansa ny ady va. Ekena iza ny ady va atsika amiray nanareo nidina teny Ikanjo zay na. Milaza nareo fa tsy Andry Rajoelina hoe tsy zao nareo. Fa le fihetsiky ataonareo manome sansa ny Andry Rajoelina. De zay mahatonga ny olona hiteny hoe i Andry Rajoelina ny ao ambadika ity. Efa le izy tsy zay président. Tsy zay le izy amin'ny parti. Fa misy ihany koa olona. Misy ihany koa olona. Ary ino ny zavatra teneninay fa ity ne tsy ity fandaharana ity ne misy investigation vao manao miteniteny foana eto e. Fa le izy rehefa mitranga le izy rehefa avy eo de zay vao hoe io le nitenenin'ny Fleury. Ao anatiny ao misy olona nampidiriny olona pozina ny lohany de te haka fitondrana mafy. De mba tsy apa crédible ny zavatra tenenin'ka Fleury de misy manao campagne mihitsy de dénigrement. Zao ne reny. Za raha ty tsy intéressé ana placena ministre zany e. Tsy intéressé ana placena premier ministre zany a. Efa saika tany ty ary raha hanao ambassadeur itinérant fa tsy m'intéressé an'andray ajanony. Sa hoe filoham-pirenena no miresaka amiko de ho iraka raha natao ambassadeur tsy mety amiko indray ajanony. Ka izay le izy hoe le zavatra teneninareo mes chers amis, les jeunes gens, Gen Z, misy mitombona le izy ary tena azo raisina. Fa le fomba fampisehoana le izy le marina aloha e, ny ao anatin'ny atao hoe politika de bras de fer. Alohan'ny anekeny ary zay no mahatonga ny zalahy reo midote ny zavatra teneniko satria za tsy miditra ao anatin'le bras de fer amin'ny zalahy. Fa rehefa mitranga le izy vao manenina. Marina fa bras de fer fampisehoana biceps ny ao anatin'ny politika de hoe bon hitanao raha fa manaraka anay ny olona. Za tsy mahalala moa hoe olona firy no tana olona firy. Fa tsy misy hetsika tao Madagasikara surtout tanahy. Ka nenga tamin'ny 500 ka tonga 50 000. Efa matetiky zany. Donc de mbola 500. Alao mifampiresaka. Tena conseil aho zay. Alao mifampiresaka. Raha misy olona manoro voana anao an'izany président, ianao olona manetry tena fantako tsara. Ary olona tsotra ianao. Aza manaiky tolon'olona voana, fenao ihany mivery amin'ny catéchisme rehefa avy eo. Neka beazan'ireo olona ireo tsy mitolo reo akaikinao reo e. Tiako anankiray monsieur le président. Aza afangarina atao hoe journaliste sy communicateur. Aza afangaro. Firy ny zavatra vitanao. Tsy an'ireto communicateur anao akory soi-disant. No mi-exploiter an'le sy manazava amin'ny vahoaka hoe zao ne zavatra vitan'io président io. Zao aby ny zavatra vita ary be dia be. Ao anatin'ny
octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 8 volana. Betsaka ny zavatra vitanao. Conseiller en communication. C'est pas le métier d'un journaliste, je suis désolé. Il faut vraiment un vrai communicateur. Parce qu'un communicateur, il met en place une stratégie, un planning de communication. Élément anankiray ao anatin'ny communication atao hoe journalisme. Support zany. Merci. Satria jereko le entourage, inona raha tsy le problème eto no miteny an'izy satria alatsiny fa miantso hoe tsy raisinareo e. Betsaka ny zavatra ifampitenenana, ifanondroana. Merci. De aveo tsika tafiditra tsika ne miara vita rehefa mikodona le zavatra sanatria e. De zay ve de afaka iteny aveo ka nareo tsy nihaino anay. Nga ny filoham-pirenena manana fotoana ihainona antony. Anjaran'ny olona manao synthèse. No manao synthèse hoe zao ny tenin'ny Fleury maly, zao ny tenin'ny Anna maly, zao ny tenin'ny zao. De anjaran'ny filoham-pirenena miteny hoe marina kosa zany. Le filoham-pirenena tsy mila titetika ihaino an'ity zavatra rehetra ity. Zay le izy. Ka orgueil sa complexe. Raha tsy manana an'izay aza mitonatona manao politika. Ary rehefa manao politika koa de mba malala hoe sy lafaka teto de miala tsiny. Fa tsisy olona hoe anana ny marina hatramin'ny farany. Mpanao politika confondu fa tsisy hoe ianona na ianona. Satria maro manko ny miandry hoe io Fleury fa hitongilana aty amin'ny opposition jamais. Efa nilaza teto. Fa za tsy hanome 1 millimètre carré any Andry Rajoelina zany. Chance hiverenan'ny Andry Rajoelina. Zay. De za tsy hitarika olona hidina eny an-dalambe mihitsy raha ohatra hoe hanome chance any Andry Rajoelina zany, non. Mety amiko. Satria tsisy tombontsoa ary. Tena tsisy tombontsoa anaty io fitondrana ity a. Sady mampita ihany zany no milaza. Tsisy tombontsoa anaty. Ary aleoko mihitsy tsy miteny aloha. Fa mety amiko ny fomba fitondrana Andriamatoa Mikael Randreny. Mahavita zavatra le bandy. Ary nefa tsy misy ny atao hoe parfait na excellence. Raha mbola ety ambonin'ny tany any. Donc tsika rahalahy mi-améliorer foana. Mila matato-doona zoky zandry e. Averinao fa moramora nga nanaovan'ny olona eto, olona tsy fantako. Tonga aty an-tranoko izy raisiko hatrany tsara. Ary ambadika reo painy aveo. Mila matato-doona, mila fanetreteny tsika zandry a. Amin'ny alalan'ny asa porofontsika fa mahavita tsika. Fa tsy mandany andro amin'ny olona mitabataba rehetrarehetra ity aveo aloha iteny de raisiny izy aveo ianona tsara inona ny tadiaviny de impliquena ao anatin'le processus izy. Ahitana hoe mahavoa sa tsy mahavoa. Rehefa tsy mahavoa de alaina baraka ao masom-bahoaka ao hitanareo. Zao ny ataony. Taktika hafa koa zany. Reny lehibe fangataka reny mihitsy meo an'ity io ary. Fa tsy mahavoa aveo aisaka. Bilan négatif. Mahavoa tapoka moa zany de tonga de tombontsoa amin'ny firenena. Zay angamba ny androany raha tsy raha ohatra ka fa de entina ambavaka ny zavatra rehetra. Misaotra antsika rehetrarehetra amin'ny zavatra natao a. Fa iny filomena iny kosa aloha tsy lasa iny a. Tena aza tao andreny Antananarivo ry zalahy. Halan'Antananarivo reny. Tena mikôzy. Io zao cousin ko Patrick io.
Tonton, Antananarivo aza sangisangiana amy zavatra ohatran'ireny. Halan'Antananarivo reny, tena miteny anareo. Mba manontany an'i Rosy ihany aloha. Manontaniana ny tompon'Antananarivo. Mba misy tompony io Antananarivo io tsy indray mandeha na indroa miteny an'izany. Anisan'izany ry Rosy reny. Ry Rosy reny ary efa fahaizina Antananarivo. Mitsoaka tsy hita zay nanehany tonga de exilé taty andafy taty. Tompony ary zany nanao ny tsy mety tam'izany. Fa là il est pardonné. Antananarivo koa nefa mora mamela heloka vetivety. Aza ampianarin'ilay samy politika lesa zanaka Antananarivo. Izy vao teraka de efa tao anatin'ny politika ianao vao zao ve ianao no tonga amin'ny politika de zay no ampianarinao politika azafady a. Azafady kely aloha fa tsy mety aminay reny e, tena tsy mety aminay reny le filomenanareo reny. Ninona lazainareo ary n'iza tompon'andraikitra am'ireny tsy mety aminay reny. Aza defienao ohatran'ireny zay. Je suis désolé hein. Ary ny ao ambadiky reny de zao, monsieur le président ianao ihany mpitehan'ireo bandereux. Provoquena les guerres de am'izay ianao défaillant de raisin-drahalahy le fitondrana aveo. Fantatray ny plan e. Fantatray ny tetika, fantatray ny drafitra. Veloma ataoko. Mandrapeona. Veloma mahafinaritra daholo io. Veloma ny ato amin'ny YouTube surtout. Ahoana ny angarahova zafa e.